Nila manji, zao nila izikia sao, tifanta kurana tifono ketare kizao. Na toko watu sai sai, na tikomo izi nanda, epaela ni piasa na wata iziu, tawaponi, tisirepirebe. Sinto Banataku Bondifitia Banana Salotambi Tambe Chisiraunda Purana Manifuana Epapanta Bondifitia Bambia Salotambi Tambe Chisirepire Sinto Banataku Bondifitia Banana Salotambi Tambe Chisiraunda Purana Manifuana Epapanta Bondifitia Bambia Salotambi Tambe Saudita bora tamimi Sengi fenye nermu isaye Afanyana na Chitonkuti la luata tungu Tiepa Sanga hali no pireye nero Isora nera naye Fisau senda zizikwa Fando tulitiani Sisi repire, sisi sinto, Vanatoku, Godifica banana, Salotambi tambe, Sisi rauda, Purana manifuana, Epapanta pa Godifica bambia, Salotambi tambe, Sisi repire, Sisi sinto, Vanatoku, Godifica banana, Salotambi tambe, Sisi rauda, Purana manifuana, Epapanta pa Godifica bambia, Salotambi tambe. Hey babes. Hey. Where are you now? I'm up to work. You know I need you. Can you come? Sorry, I can't come. I'm working now. You're busy. DJ! Akoria toko mademo Olatiako Tenwikirati piano Mahakiri Kanepanoti Minufa Malaero
Trovava come volano volatili, si muovono in vede, sacola osano, canami cambi lavano, si dicono, si muovono in vede, sacola osano. Canami cambi lavano, si dicono, si dicono. Azadini satu manifa volatia, kande fasha manatira isala helo, tu baba kumi volana volatia, sima kaniru vede sakola sana. Canabita milavano, si dicono, si muovono in vede, sacola osano. Canabita milavano, si dicono, si muovono in vede, sacola osano. Canabita milavano, si dicono, si muovono in vede, sacola osano. Canabita milavano, si dicono, si muovono in vede, sacola osano. Canabita milavano, si dicono, si muovono in vede, sacola osano. Canabita milavano, si dicono, si Java konodo isaraku IALAHY Kami tuda semangi dineti kireri kamu Java konodo hazanoni tiambaratelu Kahiri irola sarati sitiku itu ti wapianefa yachu ba iti
tiapakwana fast uafetanisa ka sama barakwana Zaina nauni maraina ifandimi amilialina Luna betra katapukuku Dividya banana Awanati kiwanu Ibu-ibukia Turamulalina Ijaba kuana desati Yana yana Tiwa pianefa Iachu Tiapakwana uafetamisa ka sama barakwana Zaina nauni maraina ifandimi amilialina Luna metra katapukuku Dividya banana Awanati kiwanu Ibu-ibukia Turanulalina Ijaba kuana desati Yana yana Sigarmatola, Shriye, Pankmalala, Shriye. Sigarmatola, Shriye, Pankmalala, Shriye. Kurang magigi, Shriye.
Avec DJ Jean-Luc Debat. Amin'izao arivariva zao mino fa efa ao daholo nareo tsy indrindrona amin'ny ahafantarana ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Salama daholo ve tsika? Akory atsika ao? Akory lahaly? Salama vanitaina? Zay le mba kely am'le Betsileo. Mbarakaly. Karakory, karaha sy tepino ozy nga misy akamo zay rehefa daniny izy hoe karakory zama karaha sy tepino. Stepine zay le jean namboariny Sotema taloha de Stepine ny markany ary tena nandeha zany tamin'izany andro zany ary tena tiany malagasy mihitsy jean Stepine ary tena nety tsara satria na ny Loïs ary ny fabrikena tao amin'ny Sotema tamin'izany andro zany. Tamin'ny andro ratsiraka anie de efa nisy travaillana ohatrany hoe efa nisy nanao karazana zone France ny Sotema fa rehefa lasa andriamatoa ratsiraka dia vita teo koa ny amin'ny Sotema. Zany hoe Sotema zany de velona isaky ny tonga ny filoha ratsiraka de maty isaky ny lasa izy. Bon, araky ny fantatritsika moa de ny fandaharana andao sahy dia tsy mpilaza vaovao fa mandalina ny zavamisy araky ny sosialy sy ny politika ary ekonomika ao amin'ny firenena ary manao taridresaka ihany koa izy sy torolalana amin'ny fihetsika tokony atao sy ny fitondran-tena mba ahafahana miatrika an'izany atao hoe mitondra firenena, mitantana firenena ary ao anatin'izay koa ny hoe manao observation na kritika na manao fijerena amin'ny fomba siantifika ny atao hoe fomba siantifika manko dia marina fa manana ny hevitra ao ianao, manana ny hevitra ao, manana ny heviny ny akamo fa tsy maintsy rehefa manao miteny argument anankiray ianao na hevitra anankiray na teny anankiray ao anatin'ny fanazavanao dia tsy maintsy asianao profo araky ny daty, araky ny andro, araky ny hoe iza ny nanoratra azy, iza ny nanao azy, arak'izay azo atao. Misy moa amin'ny mahasanam-panao gazety azy dia indraindray tsy azo tenenina hoe avaizana information na inona ny source. Zay le fandehany ka zay mahatonga azy hoe fijery siantifika ao anatin'le fandehany raharaha na ohatra raha manohatra n'ilay fanjakana dia tsy maintsy ary tena obligé mihitsy ianao. Zay manko le izy. Raha ohatra ianao hoe tena mpanao gazety mahay mandalina zany amin'izany atao hoe fandalinana, amin'izany atao hoe investigation zany dia tsy maintsy milaza ny profo ianao ary mampiseho ny profo ny zavatra teneninao. Fa tsy hoe ino ianao miteniteny foana fotsiny eo. Azafady aloha iorika ny kely anatin'ny circulation ka azafady teo.
ity indray manko de hafa ity, tsy mitovy am'le an'le akama reny, tsy midika akory zany hoe ratsy le an'ny akama fa ity zany tena mahery be izy ary tena mety amiko satria izy ity zany nazatra anahy tany Dubai de nitondra anazy ity ahako mahery ary tena farany mahery vaika izy ity. Ity flacon ity fotsiny lazaiko anareo 5 dirham ny vidiny ity zany. Mora izy nohon'le an'ireny fa kely balitika tena kely raha misy de misy nefa ity tsy haiko 5 centilitre moyen zany akory. Fa izy aloha rehefa tratrana ianao zany de raha misy coronavirus amin'ny natiornao tonga de dioviny tena tonga de maty mivetivetika mihitsy. Bon, de mijery raha manao analyse scientifique ianao malgré que ce soit politico-social et économique amin'le zavatra hijerenao azy, miaraka am'zany ny engagement na idéologique na engagement politique anao anatin'le ligne éditoriale-anao. Zay zany ny élément omena ny ho an'ireo zandry na hoe namana retim-piara-miasa manao fanadihadiana. Ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao manko dia ny mpanao gazety malagasy maro, indrindra reto miaro ny fanjakana dia miseversé amina zavatra amboarina, tefitefena ary mandeha makany amin'ny machiavélisation, manao diabolisation na adversaire politique na hoe adversaire idéologique. Ohatra fotsiny zao raha ny tenako zao ny anarako zao de misy karazany betsaka, misy eo loposa, misy eo voatavo, ohatrany. Zany no tena fifaniomana ny am'zany moralement alohan'ny nanaovana an'itony zavatra itony. Ka irositsika amin'ny fanadihadiana nataontsika zany amin'ny sehatry ny raharaha. Ny zavatra tena mibahana ary malaza amin'izao fotoana izao dia hoe nalainy novidian'ny fanjakana ary azon'ny fanjakana le akanjo sy fitaovana any princesse Ramasin-drazana na ny reine Ranavalona fahatelo. Tany amin'ny entre 17 000 à 42 000 livres ny vidianana azy. Iresaka momba an'io tsika. Ao anatin'izay koa ny resaka momba ny hoe tsy azo atao ny manao manifestation en vue na contestation politique dia fahatelo alao jereko kely de zay ny lohatenin'izay de hoe any IRERY angamba Madagasikara fa ny hitantasika dia ilay resaka menace le nandeha nalaza be amin'ny toile sy ny karazan'iny. Fa alohan'ny hanombohako an'izay rehetrarehetra zay de aleo aloha henoantsika le resaka menace manjary misy amintsika tsy mahara-baovao de tsy kopy akory anatin'le resaka de alefantsika menace ary ao anatin'izay resaka menace zay de alefantsika ny resaka rehetra momba n'eto amin'ny firenena. D'accord. Lasary. Aiza maika loatra ianao menace. I menace amin'ny teny ity de ohatran'ny malasa saina aminy ianao ny adala am'resaka satria tô vavy le dala tô tsy vavy, tô lahy tô tsy lahy fa hoenoantsika aloha satria misy ahoana moa zany menace zany menace no tiana tenenina eto fa menace no ilazan'ny zandry azy inona moa no tena fototra sy resaka amin'izany menace zany anatin'ny sehatry ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao ary inona no tena hevitra ho tsoahantsika amin'le menace
satria de menace efa menace général zany raha ohatra fotsiny hoe tsy azo atao ny manao fihetsiketrehana ara-politika be dia be ny tsy azo atao amin'izao fotoan'izao any Madagasikara, ny miteny manohatra ny fitondrana, ny miteny mikritika ny fitondrana. Be dia be ny menace mahazo amin'ny vahoaka malagasy zany amin'izao fotoan'izao ary menace mahery vaika. Dahoara, ianao ia? Tamborana le olona dia tonga teto ny fianakavian'le olona dia nanao menace ny tompo manjo, mbola nanao menace ny ray aman-jery le zaza sy ny fianakavian'le zaza an'izay hoe aleo fa ifampitantsika raha mikajy any havanay fa raha ivarotanay ny tanay raha hitany lalana ambany tany tsy maintsy mivoaka ny havanay ary tsy maintsy mifankahitotsika ka le izy zany angatahany mihitsy hoe jereo akaiky zava-jany satria mbola menace tamborana le olona dia tonga teto ny fianakavian'le olona dia nanao menace ny tompo manjo, mbola nanao menace ny ray aman-jery le zaza sy ny fianakavian'le zaza an'izay hoe aleo fa ifampitantsika raha mikajy any havanay fa raha ivarotanay ny tanay raha hitany lalana ambany tany tsy maintsy mivoaka ny havanay ary tsy maintsy mifankahitotsika ka le izy zany angatahany mihitsy hoe jereo akaiky zava-jany satria mbola menace tamborana le olona dia tonga teto ny fianakavian'le olona dia nanao menace ny tompo manjo, mbola nanao menace ny ray aman-jery le zaza sy ny fianakavian'le zaza an'izay hoe aleo fa ifampitantsika raha mikajy any havanay fa raha ivarotanay ny tanay raha hitany lalana ambany tany tsy maintsy mivoaka ny havanay ary tsy maintsy mifankahitotsika ka le izy zany angatahany mihitsy hoe jereo akaiky zava-jany satria mbola menace tamborana le olona. Zay zany le resaka menace ary zaraiky roa le izy hoe ho resahantsika aloha le hoe menace mitranga any amin'ny firenena dia atao amin'ny fazy faharoa manao fanadihadiana paralelitsika zany amin'ny hoe menace ho an'ny venance sa avy amin'ny venance. Ny venance manko taloha zany tany amin'ny taona 1770 tany dia anisan'ny anarana na prenom tena tsy dia tena nisy nametraka ny zanany anarana hoe venance zany. Tena anarana impopulaire ny anarana hoe venance satria ny antony dia fiteny tany amin'ny taona 70 tany dia hoe nareo zany koa mba venance mihitsy nareo dikan'io venance io dia hoe vendrana mba tsy tenenina an'le olona hoe vendrana zany dia venance be reny be reny venance be reny ka raha venao zany nataon'ny olona hoe venance be zay dia vendrana ianao zay ary tsy afenina fa tena vendrana tokoa. Fa nisy ihany nefa ny venance populaire. Venance populaire anankiray zao dia mpanao ady totohondry avy any Toliara raha tsy diso supérioritaire ny kategorian'izay ary anisany mpanao boky sanafinaritra nga venance zay lavabe zay izy ary tena maharimpery ary manana teknika tsara. Izay ihany venance tsara samy manana zany dia tena victime ny anarany tamin'ny fanaovana radio hoe venance tsara samy manana kanefa le olona tsy dia tena hoe vendrana hoe ahoana fa aza ambatratra an'izay le hoe venance ny anaranao ataon'ny olona fimezana rehefa mandalo ianao hoe iny venance iny ka izy io mbola nandeha hatraty amin'ny taona 20 fa taty amin'ny 70 izy noho ny informatika sy ny numerika dia lasa nafoezina hoe ve koa reny zany hoe le ve io zany avy amin'le venance sy le hoe vendrana zany hoe venance zany midika hoe vendrana ka ity menace ity dia menace ny vendrana ary zay zany le izy mivoaka indray zany terme vaovao amin'izao taona taona fandrosoana sy ny globalisation ary numérique zao hoe menace tena mety le izy ary tsy afenina fa raha ohatra ianao maheno an'le hoe inona moa mahasamy hafa an'le hoe menace raha ohatra zany ny tanora iny raha ohatra hoe ireny zany le izy tena faute grave le izy satria menace fa
amin'iny tanora iny le izy pardonné satria tonga de hita avy hatrany hoe tsy nianatra izy ary tsy lasa lavitra mihitsy tamin'ny fianarana. Isika rehetra dia nandray an'izay hoe nohon'ny système amin'ny fampianarana, système éducatif ao Madagasikara no mahatonga an'ireny. Tena marina izany. Satria rehefa tonga ny tany amin'ny taona 5 dia natao ilay malgasisation, mazava ho azy fa indranamana iny teraka taty aoriana fa mbola misy fiantraikany ihany. Rehefa zavatra ohatran'ireny manko raha ohatra ianao te hanapotika firenena dia ny fanapotehana ny fampianarana no atao aloha, ary io any amin'ny 50 taona any selon les experts voatafarina ka miverina amin'ny tokony ho izy ny niveau de scolarité, niveau intellectuel an'ilay firenena, raha ohatra ianao zany manana solution adéquate na mifandraika amin'ilay ady amin'ilay fanadondrenana zany. Takony ahoana ilay sehatra fanadondrenana eritreretintsika amin'io zavatra io? Dia izao zavatra mitranga exactement izao. Terenin-dralahy ianao tsy ampiseho ny fahatezeranao. Terenin-dralahy ianao tsy afaka miteny ary mikritika an'ilay gouvernement. Nefa tena misy zavatra azo tenenina mihitsy momba ny fampianarana ao Madagasikara. Jereo nefa antranon'ireto mpampianatra malagasy. Any ambanivohitra any hoe kapasikobido nentin'ny reny mpampianatra ireny. Na framina izy na efa professeur validé, kapasikobido andeha entiny mandeha kilometra maromaro andeha hampianatra. Satria sady mendrakitra lycée atsy izy, mendrakitra CEG atsy. Jereo ny toeram-pampianarana tsisy tafo, tsisy rindrina. Amin'ny andro mafana be tsisy ninona, petraka amin'ny tany. Dia mandeha indray ny hoe mbola mahay ihany ny miditra asa ahoana zany hoe mpianatra mahay miditra T1 zany. Dia mandeha ny fanamboarana ny trano sekoly manara-penitra dia ety amin'ny renivohitra efa feno sekoly ihany. Izay no nandraisantsika azy ary niraisintsika tamin'izay zavatra izay. Fa ny mpandinika rehefa mandinika dia tsy mijanona amin'izay ihany. Tena misy exemple na menace tena grave be mitantana amin'ny firenena nanomboka hatramin'ny 2002. Tena menace grave be mihitsy ary efa mitranga ilay izy amin'izao fotoana izao fa tsy menace intsony. Raisinareo maivamaivana manko amaivaninareo mpanaraka an'ireny olona ireny ny zavatra mitranga. Inona moa ny mahasamy hafa n'iny menace iny sy ny hoe lapon? Ny vola ao am-paosy sy ny harena tantanana. Inona moa ny mahasamy hafa n'iny menace iny sy ny la verdicte sy ny damina? Izay tsy hain'ilay ry akory fa lazain'ilay ry fa hoe dictionnaire vaovao angamba zany ianao zany. Mbola grave noho ny menace sara. Ny zavatra mitranga amin'ny retsy anankiroa voalazako rehetra hoe lapon sy ny la verdicte. Satria rehetra raha nanam-bola tokony afaka nianatra sy nianatra n'izany atao hoe fitantanana amin'ny firenena. Fa tsy izay no namaiky azy. Fa niaro ny harena sy ampitombo avy tapitapitrisany eny ny harena eo am-pelantanana. Tsy menace intsony zany fa efa mivenasa no mitondra ny firenena. Dia efa metraika amin'ny malagasy zany ny menace izay lazainy ny zandrikely iny. Efa menace grave, efa menace effective,
efa menasa tsy hoe loza manambana intsony fa efa tena ao anatin'ny miditsika amin'izao fotoana izao. Efa ny violence zany no mitondra ilay firenena. Violence tokoa satria raha ny menace ny lasa menace, raha ny le pont ny lasa la pont, ny le verdict ny lasa la verdict, dia efa tsy menace intsony zany fa efa ny violence ny tonga eo ambonin'ny sehatra, tonga eo ambonin'ny fitantanana. Taraiky ianao zany. Ahoana moa izy le tadidiko rehefa tsy indray mandeha ny tantaran'izay teto a. Rehefa nisy filoham-pirenena ny tenenina hoe mba miala tsiny kosa aloha Andriamatoa filoha fa maninona ireto olona manana nahazo baka 8 de moyenne misy zany a, sy 9 de moyenne no nahazo bourse nakany Allemagne, RDA, nakany URSS tamin'izany, Cuba, Corée du Nord, France, Suisse, Belgique. Ny avakavan'izy menakavy tao ihany, izay varemasy ny marema tao ihany, na ny AKFM tao ihany, ka DRSM tao ihany, no nahazo an'io zavatra io. Tamin'izay fotoana izay ny tenenina tamiko dia hoy hoe nareo Antananarivo anie na nareo grande ville miadana e, satria akaiky anareo daholo misy ny biblioteky, misy ny zavatra rehetra, misy mpianatra mandeha 8 km, 10 km, 20 km mody par semaine, matory eny amin'ny sisin'ny arabe, sisiny eny ambody eny ambanin'ny ravinkazo na mipetraka any amin'olona, mandeha mianatra 10 fois par semaine mody ary mbola mandeha tongotra hatrany amin'ny 20 km. Rariny loatra raha ireny olona ireny no alefa mandranto fianarana ny velany. Sur le coup, oui, tel que c'est présenté, ça va, il n'y a pas de souci. Voalohany indrindra aloha, enimpolo isan-jaton'izy ireny tsisy miverina an'ody atanin-drazana. Normal be. Raha ny Cuba izy no mipetraka, raha étudiant, manana fahaizana izy mipetraka tao anatina 30 mètres carrés, tany amin'ny toerana ny aviany izy, rehefa avy ny orana mbola sahirana amin'ny trano, amin'ny cyclone, amin'ny sakafo, amin'ny ditongotra mandeha mianatra, tsy te hiverina ny atanin-drazana intsony. Sasany ara vao tafakatra ao Antananarivo dia efa manorim-ponena anao ary lasa Antananarivo ihany. Maro amin'ny olona avy any amin'ny faritra tsy tafaverina any amin'ny faritra intsony fa efa manana fotom-pivelomana sy trano manokana ao Antananarivo. Mbola voahetsy fianaran-tsoa fotsiny ara dia efa amin'iny tanjom-bato iny rahalahy no mitandahatra dia efa misy ara lasa député mihitsy, dia député an'Antananarivo Atsimondrano dia olona avy amin'ny fianaran-tsoa zao. Dia ohatran'izay le izy fahadin'le mpitondra fanjakana tamin'izany andro zany hoe reto le 700 isan-jato miverina anie, tsy vitany hoe marina mety ho tia tanin-drazana izy, fa amin'ireo 700 isan-jato ireo dia ny 300 isan-jato tsy nanana eritreritra afa-tsy ny hitondra fanjakana sy hanao politika, hiezaky ny hanan-karena, satria mahamenatra any izany hoe avy any an-dafony tsy asian'ny olona valeur. Ireo génération ireo no mitondra amin'izao fotoana izao. Ireo no mandamy mavato amin'ny coulisses sy ny couloir amin'ny fanamboarana ny firenena.
na inona lazaina riandro ratialina de tao anatin'izany molina zany fefa-taty amin'ny génération fahatelo. Donc série an'le vendrana zany vendrana au puissance 3 de normal be raha ohatra hoe ny venance, menace sy ny la verdicte no langage amin'izao fotoana zao. Azonao an-tsaina ve fa raha ohatra zany mipercute anao, ohatra hoe zany manao fandiniana tsy miangatra hoe le boy kely ty tsy malala akory le menace ane ka menace. Ilay boy kely blingy anankiray filoham-pirenena anankiray ne tsy malala akory la verdicte ane ka le verdicte. Inona zany no mahasamy hafa anazy mitsamoreo raha asorona ny resaka vola sy ny fiakanjona madulamo tsy misy. De menareo alefanareo daholo amin'ny aina aman-jery de faly aritsika menakavy amin'le menace. Nefa misy menace gravy ary menace tena enjana eo amin'ny fiainan'ny malagasy de ilay filoham-pirenena mihitsy. Ireny zavatra ireny zany natao hoe menao nefa tsy fantatrao akory fa ianao ne ny teny imezana. Ianao me io ne ny teny imezana. Acceptenao ny atao hoe la verdicte nefa menace imezanao. Finona ny antony tsy imezanao la verdicte tondan-qu'on y est. Satria ve akamakanao le la verdicte de rehefa miteny le la verdicte hoe la verdicte na hoe dame dictionnaire vaovao de lazainao hoe fa nga izy vazaka voatera iteny vazaka. Kanefa ianao tsy mifatafata mihitsy me buzz be le la menace buzz be le menace. De nalefan'ny olona taty amiko io farafakely ny olona 5 nalefa an'io de za hoe na mandinika sy mieritreritra ve ny olona mandefa anytony. Tokony mba nataonareo teo akaikiny teo koa hoe menace, la verdicte, la pont de mitovy zany izy telo mitsamoreo même catégorie fa ny anankiray no mifahantrana imezanao menakavy na ho an'ny mpanohana amin'ny fitondrana na ho an'ny mpanohatra de mehany menace iny daholo. De hoy aho hoe le monde est vraiment injuste. La nature humaine est vraiment sans pitié. L'humain est vraiment sans pitié. L'homme est sans pitié. Satria ianao zany rehefa mahantra, satria ianao rehefa tsy manam-bola, satria ianao rehefa violen'ny olona ny havanao. Tsy zany manko miainga an'le resaka. De au lieu de malahelo zalahy amin'le zavatra mitranga, ilay menace nataony la fimezana ary andaniny fotoana mihitsy manaparitaka anazy amin'ny Facebook. Ataovy samy tsy madio lambana izy telo lareo asory anatin'ny eritseritra ao izay ao anatin'ny psikolojia anao hoe tozy ianao hoe tena vendrana, zany tena vendrana. Za manohana an'ity Andro Radiolina ity ny tena vendrana. Iza manohana an'ity Ravalomanana ity ny tena vendrana. Satria za tsy mianatra akory me an'ity menace ity nefa ny olona toana karaha mbola menace grave no ty boy kely ankiray ity. Anene io e. Zany hoe mialatsiny aho amin'ity teny ity tena mialatsiny fa ifonako de mimeloha. Misy humoriste frantsay zany evitrany milaza hoe quitte à faire cacao izy autant faire caca langouste. Zany hoe am'izao fotoana zao zany de misy hoe
Tia kaka kaviara, tia kaka langosta, ity kaka mangazo. Alatsina c'est un peu dégueulasse. Mais fa ny langosta sy kaviara zany azo loloavana tanana mainu, fa ny mangazo tsy azo loloavana. Vous voyez un peu? Ino dizy teo? Le kaviara de tsy haiko, langosta de tsy haiko, fa le mangazo zany an'le boikely ty de kakahana manitra de maimbo noho n'le anankiroa teo aloha. C'est vraiment triste, hein? C'est pathétique, hein? C'est pitoyable, hein? Ny atao hoe mandinika ny zavatra mitranga de ohatran'izany, tsy maintsy mijery an'le atao ambadiky le zavatra tokony tenenina sy imezana. Raha mety amin'ny menace ianao ka tsy mety amin'ny la verdict sy la pont, feany de ianao zany mivenance indrindra satria ireo olona ireo no mitondra anao ary namononao tena, nandananao giadra, nandananao nandaniana faladikiraro nampianesana teny Analakely. Venance ianao zany. Oui, ianao venance indrindra. Tsy menace intsony le izy efa tena venance mihitsy ianao anatin'le fandehan'le raharaha. Ok. Vous êtes salarié, apprenti, intérimaire, sans emploi ou en reconversion professionnelle et vous aimeriez créer une...
Tisinginolo, Timapangino, Sakola, Sana, Manamitamila, Tisinginolo, Tisinginolo. Tena raha naveriko indroa mako zay izy zay satria nisy nangataka le izy hoe miala tsiny ao izy fa tara raha mba mety zokony be dia mba alefaso izy izy lefaso fanondroany a fa matsiarotsiaro an'io zahay aty Kanada aty. Miala tsiny am'le zay olona manana anarana hoe Venance fa effectivement zany hoe Venance Raharomanana zany dia olobe zany tany Mazangaha. Dadany Patrick Raharomanana io. Tsy haiko moa na nahaka ny ray aman-dreny Venance Raharomanana nge Patrick fa olona nanana izy azy zany tao anatin'ny tolona sy ny ady tamin'ny politika ary ady tamin'ny tsy fitoviana. Tany Mazangaha zany no teneniko ary raha tsy diso atao membre-na parti politique izy raha tsy diso ia zay ary a hiditra amin'ny fandaharana vetikevitra faharotsika amin'le hoe an'Larery na Madagasikara zao a rehefa ny mpitondra firenena no miditra any anatin'ny mandeha any amin'ny lalan'ny fanenjanana zany amin'ny resaka fitondrana dia zavatra roa no mitranga. Manomboka miafina ny olona manohatra an'le fitondrana ary manomanomana zavatra be dia be maromaro ao ambadika ao miandry fotsiny ny fotoana ahafahana manatanteraka ny fomba hanatanterahana sy eritreritry ireo fikambanan'olona maromaro ireo. Raha tamin'izany andro tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier dia zay tokony normalement sambo takan'izany darika reny sambo manahirana be compliqué be iny firenena netiny tao anatin'ny 5 taona miaramila teo ampelantanan'ny Dôly tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranana tout est acquis à sa cause voalany tamin'ny 400 izy rekôro lany tamin'ny 400 Andriamatoa Ratsiraka rekôro fa rehefa mipoaka ny 13 mai 2017 dia vita dadabe Tsirana. Rehefa mipoaka ny 10 août 1770 iny dia vita dadabe Ratsiraka. Tsy nisy nanapo mihitsy hoe izany maître moa izao dia antsoina amin'izay maître olala zany ane tsy reto mpianatra maromaro no avitan'izany Philibert Tsiranana manana ny régimenta mpiaro ny république na ny président ny république na ny FRS force républicaine spéciale tamin'izany na ireto rezepy miaro ny filoha Ratsiraka ho vitan'izany professeur Albert Zafy zay nandeha tongotra nandeha nakeny iavoloha ary navita nahongana an'izany filoham-pirenena anankiroa zany. Tena tiako
Ary tena mahafinaritra ahy satria mety tsara ao amin'ny kajikajy izay eritreretiko sy ny lalana tokony antanan'izany atao fionganana ny fanapahan-kevitra politika raisin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina isaky ny mandeha. Mampagaga. Eny gaga ny tena ny olona na hoe ohatran'izay fa za koa raha miteny hoe gaga dia ny tena fifandrifian'le izy tena ary mifandianan'le izy ao anatin'le tena hoe strategian'ny tena sy le eritreritry ny tena hoe io fa nijabaka indray le. Ny zavatra tena mahafinaritra ny olona mpanao PME manko dia zao tsy le soavaly miridana be le mandeha seul iny fa le hoe iny au dernier moment zany ohatran'ny monsieur rebondir mihitsy tonga dia tafiditra le soavaly nitoananao zany au dernier moment amin'le poteau iny dia le lohany fotsiny na ny tongony fotsiny tafiditra ao anatin'le hoe alaina sary le photo zany. Ohatran'izay ty zavatra ty hoe le io fa nijabaka indray. Dia gaga ianao isan'andro izy mijabaka foana. Isan'andro mijabaka foana. Za hoe rehefa manao fanadihadiana dia manome porofo. Baikoko izy andany lahy. Makany tiliara jereo ireo vahoaka mahandro ireo. Baiko azo indray aho zao hoe olite inona nitady kirarony lahy amin'io lahy. Fa io no mety mivotratra any amin'ny financement amin'ny banque mondiale sy ny FMI raha tsy ny avy ny lahy io tsy miditra amin'ny Covax io lahy. Atao kely lahy satria zandry nitezaina teo an-tanàna. Dana mba alaivo kely ny tomobiliko tamin'izany dia lasa ry zalahy. Filoham-pirenena ireo ny fa tsy anahy. Za nga mividy an'iny. Amiko iny IALAHY foana, il reste là, IALAHY jusqu'à la fin de ces jours. C'est un petit bonhomme. Pour ne pas dire un petit con. Qui nous prend la tête. Oui, voilà. Ka izay le izy. Azafady kely aloha fa misy message maika io azafady tompoko. Azafady andeha efa hira kely vetivety. Misy message maika be io I really love the way you know. Hey, and I'm suffering so much. I accepted to be found. Sorry, but my wishes he loving me. No relation to be forever. Sorry, I love him, he never loves me. I accepted to be for him. Sorry, but my wishes he loving me. No relation to be forever. Sorry, I love him, he never loves me. Oh yeah. Would you open your eyes for you to see for my soul? No matter I go for it, not today but tomorrow, you will realize that it's not a craziness, oh baby, but the love and needs a sacrifice. I tolerate for it to last long. It's not a craziness, my baby, but the love and needs a sacrifice. I tolerate for it to last long. Mommy, oh yeah, I really love the man you know. Yeah, miala tsiny dia isan'andro mijabaka ao anatin'le piège aby tena mijabaka amin'ny plein mihitsy irahana izy hoe andany lahy makany
atsimo jereo reo vahoaka reo fa atako tsara mihitsy fa le fait za miteny an'izay de jamais izy hoany amin'ny fotoana io mipiaizy ao anatin'le izy de izy tsy hoany mihitsy ny tena mety amiko am'izay fantatry ny vahoaka fa manaren'le vahoaka le ry tsy zany hoe reto mpanolotsiana zany nandra hoe aza makany ianao aloha fa mibaiko ny nandefa baiko any NGAHA fleurir Kotrimalala ao amin'ny fandarany hoe ndany ela makany atsimo jereo reo malagasy reo ny tena marina tsy tiako hoany izy ary ny tena marina fantatro hoe mihaino ahy izy dia tsy afa makany izy satria matahotra an'le efa fleurir mihitsy no mibaiko azy misy mako zany ny olona efa mahatsapa an'izany hoe zay zavatra teneniny ataontsika eto solution metintsika eto no tanterahany fa ataony en direct amin'ny manatanteraka an'le izy inona ny zavatra nitranga ny vadin'le ry nalefany vao maika c'est honteux c'est vraiment ahoana re zany mamenatra ary tena zany ny tena azo atao hoe faute professionnelle faute stratégique grave politika ny resahany eto zany hoe raha misy zavatra zany tsy tiako ataony Andry Rajoelina de tonga de baikoiko izy matelaho aho raha tiany laha ho fatiny malagasy de azo soniavina io azo ekena ny vaccine avy any amin'ny OMS ditany lahy ny andreo amin'ny malagasy vous allez voir il va chercher tous les moyens pour ne pas signer mais signer tout simplement par discrétion ou tsy fantatro zay fomba ataony eo fa en tout cas tsika malagasy condamné anao signer an'io resaka schéma na organisation momba ny vaccine io amin'le resaka Covax tsy afaka mandahany itsika malagasy ary ajanony le fieritreretana aloha parenthèse hoe misy famisaviana io vaccine io diso zany satria misy olona mieritreritra te hanao business amin'ny vaccine io azonao eritreretina ve zany hoe 25 millions d'unités ça fait 25 milliards misy rappel l'izy raha ohatra hoe 1000 francs fotsiny nalainy nefa ry zalahy rehefa maka minimum 10 000 any amin'izany donc 250 milliards oui 25 millions de population tsy inona ny resahany eto ka raha 10 000 no alainy ça fait 250 milliards misy rappel l'izy aveo ça fait 500 milliards de milaza izy aveo hoe ny fanjakana ny facturé zany aveo de milaza izy aveo hoe gratuit le vaccine ho an'le malagasy de mifanjakana nefa ny vidin'io vaccine io sy nanafatra an'io zay manko ny elany amin'le réseau OMS satria amin'iny misy don tout est calculé d'avance ane de alefany aminao palany any amin'ny réseaux sociaux hoe ny vaccine Bill Gates zao exploitena le information sy ny désinformation mondiale na internationale de zay ny lazaiko anareo aho hoe tena tiako ary tena mahafinaritra am'izay sens zay ny fanapahan-kevitra raisin'Andriamatoa Andry Rajoelina isaka-teteka mafy kokoa ny fanoerana ara-politika rehefa mpanao politika no migobona sy mangobona ny renseignement rehetra zay tokony hivoaka deuxième guerre mondiale tsy mahazo manao manifestation publique ny contestation taty a France vitany de Gaulle Allemagne sa tsy vita marina fa tany Russie no resy ahoana ny zavatra nitranga tamin'ny débarquement azadiny fa taty ambadiky ny débarquement koa mbola nisy nanafika koa en même temps niretsy monsieur débarquery mbola misy an'irety le frantsay mpiady anatakata masom-borona tsy ampy 1/10 ny force de frappe nirety le allemand
fa navitany tokony ho vitany. Mety ka, tena mety mihitsy hoe tsy mahazo misy manao contestation. Fa zao fotsiny ny tady io. Tsy an'la rery Madagasikara ka hisy aritra trefla amin'izany mandrakizay eo. Vao maika marary ny olona zany. Vao maika tsy zakan'ny olona zany. Marina matahotra izy higiady. Fa la première occasion se présente, les gens ils vont pas te rater. Crois-moi, Jean. Les gens, la population ne va pas te rater. Crois-moi, Jean. Hitako loatra ny fidina amin'ny malagasy manjo ny arabe mivoaka n'ity trano vao tapaky n'ilay mandeha fotsiny io. Zao ne ray olona. Ny zavatra sarotra indrindra amin'ny fitondrana firenena dia ny fitazomana ny pouvoir. Mora ny tonga eo amin'ny fitondrana. Za zao miteny anareo zao, tena miteny anareo fa tsy sarotra mihitsy. Zany atao hoe fitondrana tsy mahavita asa, ny manala azy eo amin'ny fitondrana. Ho an'ireo tokony hay an'izany tsy manongana fanjakana zany. Ny asa keto moa tsy manongana fanjakana. Fa milaza aminareo vahoaka, manazava aminareo vahoaka hoe tsy aninona io. Anjaran'ny vahoaka ny mandray ny adidy sy ny andraikitra amin'izany. Ny anjaran'ny Fleury Rakotomalala dia manazava ny ady hevitra tokony hisy eo amin'ny firenena, amin'ny maha-débat général azy, amin'ny maha-intérêt général azy. Satria intérêt-n'olo tokana takany mitranga amin'izao fotoana izao. Aiky loatra le malagasy rehefa hoe lafy zao. Aiky loatra le malagasy rehefa hoe miara-mirona rikalalika. Aiky loatra le hoe lasy ty, roso ty fianarana lasa tsy nipody koa. Ka na olona akaikinao takany rinjara ary dia lasa mivadika aminao. Ianao moa mieritreritra fa Jean-Pierre Older zany dia tsy mahatsapa hoe teo akaikinao foana izy nitolona. Dia amin'izao fotoana izao izy ohatran'ny tao dépassen'izany Rakotomanga zany. Olona nianatra anie zany Older zany. Fa tany tsara mihitsy hoe very izy eo anatin'ny katesizy. Nefa hita ny etrenany tsy misy olona mandeha autoroute. Azadinao fa tale général zany atao raha tsiraka Didier zany. Mpanolotsaina zany atao raha tsiraka Didier zany, zany Older zany, Pierre Older zany. Raha nisy ny olona tokony hoe azo tombotsoa anatin'ny combat, ny azo manko ny an'le boy-kely ty rehefa hoe ny karamaina ianao ka piasan'ny tao, dia piasan'ny foana ianao mandrakizay. Azadino fa rehefa nivadika tamin'ny ngaratsiraka Pele Older sy Maurice Tsiavonana dia vita ngaratsiraka. Tsy lavidavitra an'izany ny zavatra miseho. Maromaro ireo olona efa miteny hoe tsy alehany aho. Korotanao. Reto le zazavavy tsy fantapatatra fomba fitaizana sy fitondran-teny reto no manjakazaka ao. Izany hoe reto olona, za aloha tsy nahita an'izany atao hoe rina zany tao anatin'ny tolona. Tsy nahita an'izany tany amin'ny zavatra farany nahitako an'izany ohatran'ny tao
misy resaka azafady fa mikarakara misy resaka an'izany bon bref tsy ny andanitsika andreo fa misy le sentimena déception ao anatin'le organisation raha azo antsoina moa hoe organisation zany manomboka mivoaka am'izao fotoana izao hoe iza marina ny tena tompona ndraiky tao amin'io vania sy manapotika ny vania malagasy io oy io vania malagasy io iza marina manomboka mivoaka ny hoe takalona financement tamin'ny propagandy io domaine io ao anatin'izany minina ka tena objectif anankiray mifanapotehana anam-batovy manomboka mivoaka zany enjanona le malagasy mba tsy hitroatra mena promotion ao anatin'ny fodefo ny zandary satria ireo no tena moyen de pression am'izao fotoan'izao raha ny fitaovana menan'ny zandary folo ny azon'ny polisy raha misy de misy roa zay ny zavatra mitranga zay ny zavatra mitranga tsy afaka mihetsika ianao malagasy satria tsy hanao ny firenena any Andry Rajoelina sy nga Pablo Escobar ary reto ramatoa marivady reo ny tompon'ny Madagasikara tsy an'lahy Madagasikara ry vahoaka fandry zalahy irery an'lahy rery nga Madagasikara marina zany anazy rery Madagasikara ka na ny vanina ny jorofina ny letsia na ny fanamboaran-dalana na ny fanamboaran-trano ny marché goavana ny jirama ny kroma 12 volana tsy mandray-karama tsy nandalovan'le filoham-pirenena na inde mandeha maka azy tsy raharay ny fiakaran'ny lasantsy ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy afaka menimenina tsy afaka menimenina ianao satria tsy anao Madagasikara tsy an'lahy Madagasikara ary fleurina na hitabataba eo raha conscient am'le zavatra mitranga ve le vahoaka tena conscient izy ary tena manaiky izy hoe marina zany causen'le ry zany fa zao mibitsika mangina izy ao am-pony tsy miloko ao fa rehefa ho avy le fotoana de tany lany mangidy fa tsy an'lahy rery Madagasikara zay ny tena marina bitsika mangina izy ao am-pony tsy miloko ao amin'ny fahatezerany ilay malagasy endriny fa rehefa ho avy le fotoana mangidy nampatsara era tsy ho omby ny vavan'lahy de eo lany tonga saina hoe marina ny tenin'ny voatavo marina ny tenin'ny lokosa daholo
sawa fantatro fa misarotra ny lalanaga mety ho petsaky ireo sakazaka mety amikanazy solavako efa mifankaty anazany fipipa ho toritori dia iadam-pinary ndre ialokatrany any tompo mitsitso itsitso nakany malalako Ramisi nyadiadia Eza tawangun pisa mtsigaru fatitare Wendzi kia mura leki falavi jaribi Kulu tika jan sula runa fini mana Malalo Ramisi nyadiadia Eza tawangun pisa mtsigaru fatitare Tika mura leki falavi jaribi Kulu tika jan sula runa fini mana Fantatro fa misarotra ny lalanaga mety ho petsaky ireo sakatsaka mety amikanazy tosongavako fisika efa mifampatoky anajany fititsy mivoziosy dia iadam-pinaritra ialokatranga ny tompo mitsitso itsitso nakany malalako Enastoko. Hiditra amin'le resaka malaza Vous recrutez des talents internationaux. le vaovao malaza be tsika amin'le resaka hoe la vente zany a le tany a Londres zany le nataon'le ino izy teo mpanao la vente malaza hoe Kerry a le auction sy Kerry auction izay na ohatran'izay tsy ny Kerry moa no important eto fa le la vente momba an'ireto fitaovana fitafiana an'ny mpanjaka ranavalona tamin'ny andro fahavelony ary natao akanjo zany sary sy ny karazany eto aho de mialatsiny a je ne vais pas vous décevoir mais zay le izy ao tsy maintsy azavainao tsara le saim-bahoaka amin'ny zavatra mitranga satria zany mitondra sy miresaka firenena zany saripady ka raha ohatra ianao tsy mitandrina amin'ny zavatra teneninao dia lasa mandehana amin'ny zavatra tsy tokony alehany ilay firenena namaka raporo aho ankeo a ary efa ela moa fa naveriko ny vakina mihitsy le izy a raporo ny global witness zany a .org tamin'ny taona 2012 dia ao anatin'io raporo io zany mivavaka io momba ny bois de rose dia 460 000 dollars par jour no business vita tany Madagasikara 460 000 dollars par jour
17 000 livres ny total ny vidanana n'le roby. Azavaiko ny ifandraisany rehefa avy eo. 460 000 $ par jour tompoko ny volume d'affaires ny bois de rose par jour tamin'ny taona 14. Naharitra teo amin'ny 3 taona teo, 4 taona, presque un mandat ny transition. Dia ataovy malakilaky ny calcul, 365 jours, 365 fois 4 fois 460 égale andraso aloha 365 fois 4 égale 1460 fois 460 égale 671 millions 600 000 $. Zay zany ny volume d'affaires. Fa rehefa nanao enquête ny Global Witness, société chinoise anankiray fotsiny no navita 1000 conteneurs tao anatin'ny 3 taona. 1000 conteneurs. Dans un conteneur, il y a 22 tonnes. Azonao? De 22 000 tonnes zany, 22 000 tonnes no nafaran'io société chinoise anankiray io, tsy mamorona anatin'io rapportny Global Witness io. 22 000 tonnes. Alors que ny kilao amin'ny bois de rose dia 16 $ ny kilao. Zany hoe raha fois 16 fotsiny dia société anankiray, sinoa anankiray zany natafiditra ho an'ireto mpanao opération na bois de rose 352 millions de $. Nisy société sinoa raha ny lista Belgique, nisy koa ny lista Aravelonarivo dia mahatratra hatrany amin'ny 7 any ary ny prestataire malagasy na exportateur koa ano any. Ny rapport parallèle tamin'izay dia 11 000 conteneurs, zany hoe 242 000 tonnes, ary raha atao ny valeurany en dollars 3 milliards 872 millions de $. Inona ny dikan'ity 17 000 ary en plus 17 000 livres. En plus mbola hoe ny fanjakana no nandroan'izy, semble-t-il. Inona ny tiany fleurirako eto malala olazany. Raha pitaiza ianao ka mpanabe, ny tenako manokana zao dia ohatra fotsiny hoe mpanabe tao amin'ny rehefa avy joueur dia anisan'ny mpanabe tao amin'ny ekipa amin'ny handball ny Masinda na hoe Saint-Michel zany, ny mpalala moa zany dia Masinda ny fiantsoana azy tao amin'ny Saint-Michel zany. Dia tadidiko tsara mihitsy misy joueur akizay ka milahy io rehefa entraînement, izy mahay izy. Dia manambitamby foana le dala satria alaiko foana zany le listan'ny joueur, tsy dia tena mazoto, tsy tena hoe travailleur zany ao anaty entraînement.
tena mahay toninona renao dia anaty feuille de match ianao fa tsy miditra mihitsy eo ambony terrain. Iny zany combine entre ny entraîneur sy ny président ny Saint-Michel handball tamin'izany. Dia mifampiresaka moa za zay Andriamatoa Salé paix à son âme na fidèle hoe ataovy anaty feuille de match lery fa tsy ampidirina mihitsy. Na tsy ampidirina anaty feuille de match akory ary. Dia izao ny zavatra ataon'io tanora io. Fatany tsara fa ao anatin'ilay fanapahan-kevitra ahako tambatambaziny medala foana. Tambatambaza. Président, aletiko ny kitapinao. Président, tsara be ilay tomobilin'ny président. Président, voarihana ny ery. Président. Dia ohatran'izay. Inona no tiako lazaina amin'izay? Zanakao ao an-trano. Rehefa misy zavatra tianao atao ny tenako izao no nanao an'izany. Te hivoaka izay ny weekend, ny sabotsy, dia manao endry be, dia manao raharaha be mihitsy. Ny semaine, dia malahelo ny ray aman-dreny hoe andana ary mba mivoaka raha hivoaka ianao. Ny ray aman-dreny mihitsy no miteny andana mivoaka. Ny mpitaiza moa izany satria za tsy nipetraka tamin'ny ray aman-dreny. Tantinako izay ny taiza. Andana ary ngama raha ngama manko ny fetsony andana ary ngama raha hivoaka. Raha raisina ara siantifika dia izao. Ny zaza rehefa misy zavatra ilaina amin'ny ray aman-dreny dia hainy mahay manambitamby ary ny sasany ary dia mbola kely fahita hoe ho mpandainga ary tranondainga ity zazy ity. Hainy ny mahay mamitaka ny fitiavan'ny ray aman-dreny azy. Ity farany ity no raisitsika satria io no mitranga amin'ny firenena. Rehefa mivoaka ny bulletin na herinandro aloha na tapa-bolana aloha dia atao mianatra mafy ity zaza ohatra. Misy cousin-ko izay ohatran'izany, neveu-ko. Isan'andro izy raha mandeha mianatra ny hafa, efa maty moa izy zay fa miala tsiny paix à son âme, miara lehibe tamiko. Dia mandeha mianatra ny adala, mivoaka amin'ny varavaran'ilany, lasa mama ozy izy andeha hianatra. Dia le mamany tsy mahalala akory hoe ity leboa ity hoe lasa mianatra tokoa ve sa tsia? Any ambony izy miteny andeha hianatra mama, fa ny efitranony izany aty ambany tonga dia aty amin'ny arabe. Dia nefa le fitaratra amin'ny varavarankely miditra ao amin'le efitranony izy ka fa nilery varavarana iray ihany tsinona miditra ao amin'le trano izany. Dia hitan'le mamany, dia le mamany matoky hoe lasa mianatra lery, mba mianatra ny zanako iny. Nefa lery misaoty miverina eo amin'le varavarankely, le misokatra aty ambany dia hididy moramora iny, dia ao izy. Dia rehefa hoe tonga indray izany avy mianatra dia mody mivoaka eo indray dia tonga mama. Ohatran'izay foana, mandritry ny taona izany dia vao fitaka le dala ohatran'izay foana le reniny. Fa rehefa ohatra hoe herinandro na tapa-bolana alohan'ny ivoahan'ny bulletin dia mba mody iny le dala eo ambony latabatra mianatra foana dia vao fitaka mihitsy le reniny. Fa taty aoriana mamana le mamany dia nandrasany tery an-davarangana dia trasany. Tsy mianatra akory kety ozy nahazo be takin'inona. Inona daholo no tiako hatongavana amin'izany. Ohatran'izay ty ataony Andry Rajoelina amin'ny Malagasy ty. Tena izany kapoka iray. Ao anatin'izany atao psychologie enfantine, psychologie de l'enfant. Raha mba ohatra ianao mpandinika amin'izany atao hoe ahoana ny mekanisma, ahoana ny toetoetran'izany atao hoe zanaka
amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny dia ho hitanao zany. Ny ray aman-dreny ny andro radiolona manko ny dia ny vahoaka amin'izao fotoana izao ary tena atahorana io vahoaka io. Io ny tena atahorana io ary miezaka mafy mihitsy izy manafina ny heloka rehetrarehetra izay ataony amin'ny fanambatabazana ny vahoaka io. Amboarina mamasina mba ho tako-mason'ny vahoaka. Amboarina kely ny reny 44 dia asiana pose de première paire mba ho tako-mason'ny vahoaka. Amboarina ny terrain de football lery mba ho tako-mason'ny vahoaka. Fidina ny akanjon'ny mpanjaka mba hampangina ny andrina sy ho tako-mason'ny vahoaka. Dia tena hoe tena mianatra ny tena miasa n'ilay zanakitsika radiolona. Mivoaka ny résultat zéro. Tsisy croissance. Zay manko ilay valim-panadinan'ny radiolona. Taux de croissance moins 3. Théodore zany rehetra efa mba miezaka kosa izy. Zay manko nieritreritry le maman'le boikely ry zany. Rehefa mivoaka avany le fanadinana, le passage isaky ny 3 mois, ino ny résultat le ry 4 de moyenne. Tsisy ninainy satria rehefa examen tsy maintsy présent 4 de moyenne sur 20. Dia fa inony ty e? Dia ozy le dadan'izay manko cousin-ko ary anisan'ny taizako tsara fanahy zay olona hoe personne manko fa mba mianatra kosa re izy fa aza tabatabainao. Ka le dadany tsy mahita raha tsy ny hariva tonga avy miasa. Dia mahita an'le ry hoe io le ry fa tena mianatra ary tena fiera izy zany le dadany. Mikotroka kosa le ry. Aza talaina kely aloha le ry fa aleo la mba tsy mankaty aloha amin'ity herinandro ty fa mba mianatra le ry hanao examen. Ka moa zany me fotsiny tsy manitroka ka. Voaka avany 4 de moyenne. Dia ohatran'izay koa ty Madagasikara ty. Efa mba mezaka koa sy andro radiolona. Nalainy le akanjon'ny mpanjaka vidiny tamin'ny volan'ny tsy fantatro le fiaviana zany tsisy miresaka an'izany tsoa fa tsy hitanareo ve fa efa mezaka izy. Mivoaka ny résultat moins 3 ny taux de croissance Madagasikara. Nen'le neveu zay 4 de moyenne. Fa ity tena zava-dozo moins 3 le taux de croissance. Raha misy ny tena hoe firenena voakapoka ary tena voadona tamin'ity coronavirus ty dia Chine. Ny résultat en Chine nefa ny positif amin'izao fotoana izao amin'ny resaka taux de croissance. Satria ny olona mianatra, satria ny olona miasa ary tena miasa amin'ny fo. Manompo firenena ary tsy malala fa tsy ny intérêt amin'ny vahoaka. Fa ny zavatra mitrango ao Madagasikara ny fikafika maimbomaimbo TAY mibetsaka. Ity le fikafikan'le boikely mivoaka ny trano izy dia avy eo miverina ambaravarakely. Manamboatra terrain izy, manamboatra an'ity izy, nefa ny kilandanday mandeha sy ambadika. Potika ny vany, potika ny zavatra rehetra izay kity an-dralahy, ny ledsi dia efa monopole anazy rery. Zany anisan'ny mateza ny dolara atsiraka io. Kekerin'ny amboko elitiny koa moa le raha namanino. Asa zao nga manino zao vao manenina hoe takizay tsy nanao mercenaire an-dralahy tamin'le resaka fifidianana. Hita mihitsy fa mercenaire le ry. Tamin'le fivoriana teny amin'ny seny. Tapitapoka izy tonga hamonjy an'le fivoriana nefa natsonin'ny olona izy tsy nety. Gagadoro ny olona avy eo ty izy miditra ny trano ny vory. Fa inona mamokana anaikitra an'ity tany ozy ny olona. Tonga dia io izy na ny tonton ary amin'ny contre. Zao izy nga marary ny fony hoe tonton no tratramazo lasa nazo avarapatana tery ambony tery. Ary avoloa. Izay io zavatra mitranga ao Madagasikara io. Izay ny zavatra ataon'io filoham-pirenena io. Mitondra manao fitondran-tena toy ny zazakely. Miasa manao raharaha be raha fleury. Mandritsy ny herinandro. Inozy bebe. Ianareo raha ivoaka rianaka. Ny sabotsy io zany. Dia atsony razafin-dradida. Andao razafin-dradida fa mahazo mivoaka. Dia ohatran'izay foana. Le kotikotinan'le voaka ny sabotsy dia miasa mafy ny zon'ny. Au moins zany zay mba niasa mafy tamin'izany. Au moins zay ambaka ny razafin-dradida mba misy an'izany sabotsy zany afa-panadinana foana. Ary anisan'ny afaka voalohany. Fa ity sady tsy afa-panadinana no afa-baraka le ray aman-dreny. Afa-baraka le firenena, afa-baraka le malagasy. Dia le malagasy koa amin'izay tsy mahatsapa ny zavatra mitranga hoe ohatra ny vidiny le ry amin'ny ariary telo ao netsika sany.
Mividy kiroba. Dia misy olon-dehibe dia tena mandoka mihitsy hoe mahafinaritra nataonao. De ohatran'le cousinko izay. Tsy mahalala ny zavatra mitranga ato ambadika hoe le kely ity ny tsy miakatra. Le kely ity ny tsy mitondra firenena. Zavatra hafa mihitsy ny tena ataony amin'ity firenena ity. Isan'andro izy dia mety inona ny tapimaso atao amin'ireto vahoaka reto. Inona indray fika maimbomaimbo. Izy anareo 3 points de suspension. Inona indray fika maimbomaimbo atao amin'ireto. Fafazan'le fika fotsiny izao ianao. Fiarabanatratry ny taona hoe anomboka eto dia manambara fa anomboka amin'ny fanamboarana ny eolienina eto Madagasikara dia nitehaka daholo ny revenance. Zay zavatra mitranga ao Madagasikara. Tena mbola lelery. Enfant, adolescent, jeune. Ahoana no nambatavazana andrabaina. Mody alina ry dia mody ao an-trano. Tatarain'le ry atrangatsy amanorana ndray. Dia iny fa matokany langan'ny lehilahy tokana le colonel. Dia mangina. Dia raha mitabataba ny mamany. Raha matokany langan'ny lehilahy tokana le mamany mako. Maman'le ry mako ny tena fikain'le ry matetika. Izay mihitsy io. Fikain'le ry ny mamany dia vao mitabataba ny dadany tonga dia ampanginy ny mamany. Oka rehefa izy rehefa mba sahirana koa. Tsy Andry Rajoelina. Tena miteny aminao fa ny nivoan'ny Andry Rajoelina première. Ary école koa. Tao anatin'ny sain'ny Andry Rajoelina dia ny hoe anambady zanaka mpanankarena. Point barre. Zay ihany no tao anatin'ny sain'ireo bandibandy kely teo be sarety ireo. Anambady zanaka mpanankarena. Dia izany daholo ilay manodidina azy. Tsy tafatafa amin'ny fianarana daholo. Ry siva. Ry mamy. Sy ny karazany tsy tafatafa daholo. Mamoriporona hoe na vita an'izao. Ny tombom-barotra ireo dia ny hoe mba miteny frantsay. Izay fotsiny. Ary raha mba miteny ary mbola manao faute grave la verdict. Dia vao fitaka daholo ilay malagasy satria miala an'ilay Porsche. Ahoana ny fomba nazahoana n'iny Porsche iny amin'ny fomba tsy mazava. Ahoana ny nazahoana n'iny tomobile bling iny dia iny mafay. Ohatran'izay ilay izy. Fitahany amin'ny RRT aloha dia mandoa 1000. Fitahany amin'ny 25 000 dia mandoa vidim-bary 13 500. 2 350 izy teo nitako teo. Efa presque 12 000 zany ny kilao amin'ny vary any Madagasikara. Raha 7 000 ny vary niala tany tamin'ny 2017. Hitanao amin'izany. Ampidiriny kanal ianao. Tambatambazana ianao io fa avidintsika ny Europe mpanjaka. Dia iny revenance saratra rehetrarehetra revenance sara samy manana azy. Rehefa reto modelina venance dia mitehaka ary misaotra. Izany iny tena grave amin'ilay izy. Jereo ny tsy maintsy misy andriana hijoro indray eo izao. I Andry Rajoelina tena mahafinaritra. Saotra anao fa tena azontsika. Izao ry zavatra lazaiko anareo. Tsy maintsy nataon'ny Andry Rajoelina izay nazahoana an'io zavatra io. Amoaka secret aminareo. Mivorivory maromaro taty. Ary tena isaorako mihitsy. Tsara soratana amin'ny tantara izany. Tena soratana amin'ny tantara izany. Tena lazaiko aminareo. Inisiativa NGAHA trano. Ndao rangaha fa tsy maintsy ataontsika izay azahoana an'io izany. Ataovy resaka politika indray izany. Tsisy idiran'ny politika izany. Tena zavatra ny teneniny fotsiny dia tsy maintsy alaitsika malagasy io. Tena inisiativa n'ilay boikely. Reny koa manko taizanay ireny. Tsy mamenatra amin'ny teny izany. Taiza teo an-tanàna koa ry izy.
Zany hoe raha ataony coach zany tafita baoly fa tafita tafita. Tsisy resaka politika na iray ara fa fibra patriotika fotsiny. Manao zavatra ny boikely zany a. Raisinao boikely izy raha ohatra hoe par rapport amin'ny taizana azy zany satria mialatsiny azy zany fa ohatran'izay foana no andresako an'izany zany hoe zanaka. Fa tsy boikely zany izy fa izy matotra be izy ary manana saina milamina izy. Alefa ny participation tamin'io zavatra io. Hoe ndao nga fa tonga dia asitriko io tonton, asitriko io. Fa tsy atao resaka politika io tairo. Fetsika mifandamina. Tena lazaiko anareo fa nanao offre zay. Du moins izy moa zany, izy ny tena tompony ndraiky raha fa tsy hoe ohatran'ny hoe anona koza zany nanao offre izy fa fanarahana le izy. 1300 livres, 1500 satria nisy nanao 1300 tao. Dia nanao offre izy 1500. Tonga dia nisy ny doublé le izy 3000. Nifandingina izay taire nga. Dia natao 3300 sa 3200 izy teo. Tonga dia nisy nanao 15000. Taire nga ho. Hitatsika io. Tonga dia nisy nisy nanao 12000. Isa hoe ahoana? Taire kely ihany. Dahoara. Tonga dia nisy nanao 17000 io. Io zay hoe ajanony amin'izay raha fa mazava be fa Iandry Rajolo io. Iandry Rajolo io. Io sanaparaty. Vita le izy androany. Nanao communiqué izy. Tsy hoe nalahelo zay fa lasa ny Iandry Rajolo le izy a. Ny réaction tonga dia fa le lasa malagasy any le izy. Zay aloha ny important indrindra. Lasa malagasy le izy. Ary tsy manana intérêt mihitsy Iandry Rajolo ny hiteny hoe voalaiko anà manokana. Imagineo mise en place ny vola amin'izany, financier amin'izany. Financier amin'izany hoe raha volam-panjakana no nalefa tao. Tsy maintsy volana privé satria les la vente en ligne ary par carte bleue, carte bancaire ny payena azy. À l'instant où ça a été payé, dia olona privé mipetraka any Londres no nandohan'le izy. Mialatsiny atompoko. Olona privé mipetraka any Londres no nandohan'le izy, malagasy io. Zay vao hoe nidéclarena hoe Iandry Rajolo. Zany hoe nisy vola zany nitransferena tany amin'ny compte-na olona. Dia io no nandoha no se substituer ohatran'ny hoe etat malagasy. Hitanareo zany misy lainga sady. Mieritseritsy izy tsy ho fantatry ny olona ny laingany. Hoe niezaka ary nanaraka amin'le izy Iandry Rajolo tena marina nanaraka izy. Fa moyen de paiement, le moyen de paiement a transité par un intermédiaire. Donc c'est illégal. Raha aty amin'ny firenena mandroso zany, aty a France zany. Lazainao hoe amin'ny fanjakana le izy aveo nefa ny privé no mividy azy. Inona zany ny fanarahan'io privé sy le fanjakana? Inona ny avantagen'io privé sy le fanjakana? Misy zavatra foana tsy maintsy apetraka ao anatina hoe déontologie sy ny resaka respect de la déontologie financière. Satria fanjakana ny resaka eto. Ka zany moa rehefa malagasy zany dia akipo ny maso. Fa ny zavatra tenenin'ny Fleury raha koa ty malala hoe ohatra mitondra zazakely ilay malagasy mitondra ny Iandry Rajolo. Na ny marimarina kokoa dia eritreretin'ny Iandry Rajolo fa zazakely le malagasy dia tapenany hoe tia ny bonbon dia mangina. Zay manko io. Tadidiko tsara mihitsy tamin'ny andro tamin'ny mbola kely. Rehefa andeha hivoaka ny olon-dehibe, andeha hamonjy lanonana ka tsy afaka mandeha ny ankizy. Dia matetika moa ny tena ankizy zany dia mitomany, za manaraka amin'ny mama neny tamin'izany mbola nitezan'ny ray aman-dreny, za nitezika reo. Dia vao vidanana an'ilay tomobile kely le mazorety kely ireny menamena.
tonga dia mangina kanika tao anatin'ny taona iray dia feno mazorety ny arina satria efa araka mamanay izany hoe vao andetsika satria tamin'izany andeha hijery an'ilay serfa dia hamonjy podium jery amin'ny bar jaune jery any zéro marandry jery any vola sinoro jery any ray lovy besa sy ny karazana vao anio tonga dia vidanina tomobily ilay ry dia mangina na amin'ny ray alina ary ireo vao miverina avy any izy rabaina dia mangina feno an'indray arina dia ohatran'izany ity zavatra ity tambatambazany andro rajelona ny robiny robe royal amin'ny malagasy dia angina dia feno lainga ny arina taka an'ilay tomobile kely ny fleurir Kotomalala taizany zanak'razana miarana fleurette sy Kotomalala Marcel ny arina feno vidina lainga feno vidina famitahana ny sain'ny malagasy ao anatin'ny taona iray kanika lasa verivery saina verivery fanahy ho an'ireo le venansa tratran'le menace ao anatin'le cause. Il est temps de ressaisir, de se ressaisir. Misaotra an'ireo le akama sy rehefa mandray anjara moa ianao amin'ny zavatra ataontsika amin'ny fanampiana amin'ny tolona izay ataontsika izany alefaso ilay izy mila miazakazaka mafimafy tsika satria on n'a plus intérêt à perdre notre temps. On doit courir, même on marche, mais on doit courir aussi en même temps. Marchons ensemble à calme. Marchons ensemble, c'est les devises. Marchons ensemble vers la victoire. Miaraka mandroso aloha tsika ao anatin'ity combat ity fa tsisy hoe manao frein ao anatin'le fandrosoana engany mba tsisy zany ary tsy mino an'izany akory fa inoko tanteraka fa vita ny anaran'ity zavatra ity égal vita ity satria Jesosy malalina sy ilay tompo Andriamanitra tompontsika isan'andro san'andro ary deraintsika no mitahantsika amin'ny lalantsika. Dia ny tsara ny zavatra mitranga amin'ny firenena fa badony andro rajelona amin'ny aritelo ianao dia mandoa amin'ny arivorivony. Vitanany akanjon'ny mpanjaka ianao dia anaovan'ny fety blingiblinginy diny ianao mitetehaka ohatrenena vahoaka indray iny ny vato araky ny fomba fanaovana azy dia indray ianao falifaly ao anatin'ny fahoriana amin'ny vilany foana dia eo ianao mitaraky. Zay tia mibombozy izy razana miarana fleurette tamin'izany mamanay tia ny mazorety dia mangina tokoa fleurir Kotomalala falinazy tomobile dia na amin'ny ray alina raha mbola tsy matory dia reto tonga an'iray aman-dreny falifaly ery avy mijery fety dia manontany an'ilay mpanampi endry ve izy teo endry tsara ka ahoana no tsy endry tsara ko zavatra nahazo tomobile keo dia ohatran'izay mihitsy exactement ty famitahana amin'ity firenena ity. Tamin'ny andro fleurir Kotomalala afa-po izy tamin'ilay tomobile fa nareo isika malagasy amin'izao fotoana izao afa-po ve nareo ny fitonany andro rajelo tena mino fa tsy tena mino fa tsy daholy. Efa ho folo taona no nandazako anao rery tany taona maro tsy nijereko tsy noeverako afa-tsy ny amiko ka nirongatra tao anaty ny alahelo
Kamila Tsutangi, Gaskara Malala Tanti Manampa, Siazuer Cheretnan Lanzangira Wanatina, Tani Mansi Mediadi, Sits Kumagela, Tamazina. I was a Yawam, basically, it's even in Lala now. I see a bit of a taxi. Gasikaro, Gasikara, Tanini, Afika, Napas, my Lala Vitasa Nefanela Nelanyan Simiati, but the night from Bulia Miansi. Gasikaro, Gasikara, Tanini, Afika, Napas, my Lala Vitasa Nefanela Nelanyan Simiati. The night from Bulia Miansi. Genau the time tikutena tikukatsia takaluku Arena kusarupi Arjuwai tapurewa pake Genau ni puira pari muhile vena piyanku Gasikara malalatan simana paru Sia suer cheret nalansan Kaniman si mediadin sits funagela I was a yawan befitinu itinu nilalana Apiraisi apitana taxi Gasikaro, Gasikara Musitela tika na kasma Lala Vitasa Nefanela Nelanyan Simiati The night from Bulia Miansiki Gasikaro, Gasikara Musitela tika na kasma Lala Vitasa Nefanela Nelanyan Simiati The night from Bulia Miansiki Sotrany telo fangatitsika amin'ny izany hira izany. Zao iresaka fanentanana kely amin'le tolona na le komba atrehatsika. Averiko eto ihany hoe raha ohatra tsika tsy manentana ny atsimo, ny avaratra, ny andrefana ary ny atsinanana amin'ity komba ity, mila fifanentanany malagasy manontolo, tsy vaky volo, na aiza misy anao, mila fandraisana anjara ny malagasy tsy vaky volo amin'ity zavatra, amin'ity komba ndray mitoraka ity. Na kely eo am-pahalentananao na be, aza misalasala mandefa fa ao anatin'ny tena komba tsika. Inoko araky ny lazaiko anareo. Mbola ao anaty émission azafady. Inoko araky ny lazaiko anareo fa
ity no anisan'ny lalana tsy tokana fa ao anatin'ny maro kanefa ny tena diso azifa indrindra na hoe tena hoe enjana mihitsy ho an'ny zalahy satria zavatra tsy ho tatiny ary zavatra tsy azony sakanana zany hoe misy enquête internationale diligentée momba ny zavatra miafinatry aro sy ny karazana averiko eto ihany rehefa nanao enquête ny parquet national frantsay dia tao Maorisy ny bloqué ny enquête satria tsy nety ny collaborer ny gouvernement maorisiana anjarantsika malagasy na akamy ianao na tsy akamy na timy ianao na tsy timy rehefa tia ny tanindrazanao ianao tia ny firenenao ianao de alefa soa zay azonao atao na information zany na renseignement zany na vola izany arakarak'izay eritreritao azonao atao ahafahana manatanteraka aingana ny atongavana an'izany hoe ireo koa ils sont traduits au devant du tribunal au devant ny fitsarana frantsay zany na européenne na am'izay juridiction azo anaovana an'izany averiko ihany raha nationalité frantsay ianao azo toriana tsara aty raha manana trano ianao na bien mobilier na immobilier azo toriana aty donc tsy nofinofy ny zavatra ataotsika fa mandeha tsara ao anatin'ny lalana tokony andanany tompoko efa vita resaka sy fanady adiny zany ianao malagasy sisy mandrasana ka sao hoe taitra ny olona tsy mbo taitra fa taitra rery vao mamaky takotra maro ianao malagasy ny tezitra amin'ny fitondrana io maro eniko ny grossiste amin'ny vary fa nga ny vary ihany miakatra ry olona menaka koa neka eo ampelantanany zalahy maro ane ny zavatra misy fidiram-bola am'izao fotoan'izao eo ampelantanan'ireo mpitondro ireo ka raha ino nandoavako 1 million FMG fotsiny ka amin'ny arivon'izay ny mandohan'io inona ny tsy anaovako an'izay raha ireo ny manadalina ny saiko sy ny fanahiko ka tsy mampety ny fidiram-bolako sy ny orinasako ka inoko ty zavatra ataon'le rangahy ty tsy any amin'ny akory ny mandalo ny vola fa tonga de any amin'ny avocat na any amin'ty le kabinetra nanao an'le investigation inona ny tsy idirako an'izany raha izay le lalana manovan'le firenena inona ny tsy idirako amin'izany raha ity no nanongana ny zavatra nieritreretiko fa apety an'le firenena le fanonganam-panjakana ane tsy le olona nitondra tamin'ny 2009 naongana fa na nivolanina ara niongana lasa tsy azo ampidiram-bary andrahona ntsony tsy tafiditra ny vary telo kapoka intsony fa lasa raha nisy de nisy tapakapoka de atao be ranony no an'ny olona tokantrano anankidimy olona 5 ao anaty tokantrano ray na enina tapakapoka be ranony tapitapika eo maty dady satria tapaka lalan-dra nalain'ny Pablo ny business tapitapika teo maty neny tapitapika teo ny saram-panambadiany dada sy neny satria nenahatra dady zany ny zavatra mitrano tapitapika teo ny diandry balita fa nangalatra tany amin'ny banky nangalatra tamin'ny orinasa satria tsy ampitsony ny fidiram-bola bako ny trosa oui mieritreritra ianao fa tsy victime an'le fitondrana fa tena victime ianao
Ka raha fantatrao ny lalana tokony andanana. Ianao tsy le karazan'le olona andeha hidiny eny an-dalambe ka andeha ho temerera fotsiny amin'izao. Ny karta visa toko dia afaka manao transfert par internet, tsisy mahito ary tsisy malala. Fa ianao mihitsy nefa katahotra na ianao mihitsy koa nefa tsy hanao, dia eo ianao tsy vonona ny anao sakrifisy. Fa mangataka ianao hoe aiza ny numéro de compte-n'le avocat dia alefany aminao. Dia alefanao ny virement dia manao copie ianao aty amiko hoe ity misy an'ity. Izany daholo ny ataon'ny olona. Raha mpandraraha ianao ka mieritreritra no avy mamiratra nefa ny amin'izao fotoana izao, toa midy aminao daholo ny lalana sy ny varavarana. Marota aloha tany anankiray dia alefaso. Fitanao ny fivoaran'ny malakilaky. Raha haka cabinet professionnel izany ianao ary tena mahay, tsy ho karaha 10 000 pour une mission anatin'ny minimum ray volana. Lafolafo zany. Ho anareo ren'le mieritreritra hoe tsara mety ny hiara iasa amin'ny akamo satria mety hoe tady hotoanan'ny akamo arapitso. Raha tsy manana kandida ny akamo, zao nareo no tokony miseho manifeste. Raha manam-bola ho atotona ny amin'ny apitso nareo ka te ho tsaratsara vatana, zao ianareo no tokony hipotra. Tokony manatona hoe reto zahay, tia ny anjara birikinay. Mazava be ny tenin'le malagasy tsotra. Tsy akama io olona io, tsy mieritreritra ny hoe andeha hanao ministra na hitondra fanjakana, fa fitiavan-tanindrazana fotsiny ohatran'izao hoe Monsieur Fleury. Manangana malagasy 30 anie dia mandoa 2000 € par personne dia zany ve dia tsy ho hitatsika. Rehefa tsy hanao an'izany kosa, efa tsy hivoatra Monsieur Fleury. Efa tsisy malagasy tia tanindrazana intsony zany. Raha malagasy 30 eto ambonin'ny tany, andoa 2000 € ny tsisy. Dia efa hajanony io fandaharanao io, fa tsisy antony anohizanao an'io intsony fa avy aloha ny fatiny any daholo. Dia mezo sy latsao fotsiny rehefa petafany Andry Rajoelina. Andana miara-miasa amin'ny Andry Rajoelina hozy izy. Amizay amizay izy menakavy hitatatato daholo. Tsy mety kosa zany, tsy mety zany. Daholo itsika manentana ary soyons sûrs de ce qu'on se fait eo. Andriamanitra mitondra ny lalantsika. Izay le izy. Matoky anareo. Matoky anareo ny fahamarinana. Matoky anareo ny firenena. Mahay izany tsara tena. Tsy afianina aloha. Rehefa misy olona tonga dia manao, tonga dia 1000 €. Tiens. Tsy azonao eritreretina akory izy zany olona. Dokotera aloha izy. Tsisy dikany amina dokotera anie zany 2000 € zany. Tena miteny aminareo maromaro. Raha dokotera miasa aty Frantsa aty be karama. Efa firy ny malagasy dokotera aty andafy aty. Firy ny malagasy profesera mampianatra aty andafy aty. Dia misy dikany aminao ve ny 2000 €. Raha tena mieritreritra ianao fa tia tanindrazana. Nefa le fitiavana an'le tanindrazana. Tiana mahaorina io Madagasikara io, izay tena lazaiko anareo. Tiana mahaorina. Raha nieritreritra ianao tamin'izany andro, hoe tsy mandeha amin'izay loha n'ity fitondrana ity. Nandany vola aman-karena. Tena nandany. Ny tenako manokana moa amin'ilay tsy miseho ery amin'ny devant. Tamin'izany, malgré ny hoe aty ambadika, tapitapika eo maty ny groupe-ny Lalatiana. Noho n'ilay tolona dia lasa ianao mividy, manome vola. Tia ny vola. Tapitapika eo voasambotra, tsy voasambotra fa mitsoaka izy ta.
mijaly any am-pitsoahana any amin'ny sakafo sy ny karazany alohan'ny nahitana tena toerana mipetrahana. Tokony ho fantatry Andry Rajoelina nefa eto milaza aminao e. Tany amin'ny Rabezahala ane Ifidelina sy Lalatiana ny afiny. Rahalahan'io Rabezahala mera io. Fantatry Rabezahala mera tsara zany. Sao dia adinonao zany. Ary aza adino andriamatoa Andry Rajoelina fa ngia Charles Ndretsotoina ane ka dia nifidy an'ny Ravalomanana e. Ary raha mbola teo ngia ray aman-dreny Charles Ndretsotoina tsy namela an'izany Naina Ndretsotoina zany hiara-iasa aminao mihitsy. Tokony ho fantatrao zany. Ary misy zavatra mitrangana tsy fantatra Antananarivo koa amin'izao fotoan'izao e. Fantatry Andry Rajoelina tsara mihitsy fa ny olona tonga eo amin'ny mairie na mera dia mety ho possible ho candidat. Tsy meny Andry Rajoelina moyenne ny commune urbaine Antananarivo. Tafiditra ao amin'ny piège tanteraka ane ngia Naina Ndretsotoina. Rehefa tonga tao izy vao hitany hoe danger ity dia Antananarivo ny victime noho ny resaka blocage politika ngia Andry Rajoelina. Matahotra izy sao lasa mera na ho tenté, matahotra izy hoe tenté ary tena marina. Efa manao lobbying ho candidat ho filoham-pirenena na hiajo na i Naina Rabezahala. Efa misy zany. Misy mifankatahana rendez-vous goavana aty an-dafy aty. Hoy, fa nampitaiko any amin'ny tokony hampitaina azy zany any amin'ny présidence any. Hitandremo fa reo efa miketrika zavatra hafa. Tena marina mafy kosa aloha. Vita ve ny Andry dia ndeha hiaritra amin'ny hajo indray na i Naina Ndretsotoina. Miala mivendrana dia miditra amin'ny fetsilay. Azafady a. Dia nilazako anao ry Malagasy raha mieritreritra ianao ka hieritreritra ianao hametaka fiovana dia apetrao dia amin'izao mandraisa anjara fantatrao ny tokony atao. Olon-dehibe ianao fa tsy zazakely. Velomany mandram-peo daholo tompoko. Indrindra ianareo te hieritreritra hanao filoham-pirenena ireny. 3 000 € ny entrée.